samy hitain'andriamanitra avokoa antsika mianakavy any tokantrano isam-baravarana ary inonay hoe ny fotoana toy izao dia fotoana ilaina fampahirezana, ilaina fahalalana ny sitrapon'andriamanitra ary tompo-pahasoavana ao antsika iafahantsika mandray tenin'andriamanitra androany. Iarakantsika momba amin'ny hoe andriamanitra miaro. Ny tena marina dia ny hoe ao anatintsika ny hoe andriamanitra manavaka ny olony. Andriamanitra manavaka ny olony. Andriamanitra tsy mba manavakavaka ho amin'ny olona rehetra izay manantona azy, fa izao kosa nefa andriamanitra dia manavaka ny olony. Salamo fahatelo no raisintsika, io no iangantsika androany. Iangantsika ho eo satria maromaro zavatra horesantsika ao anatin'ny afatra androany. Salamo fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra: ny fatroky izay manana n'Andriamanitra ho mpiaro na dehibe aza ny fahavalony. Salamo nataon'i Davida, fony izy nandrositra Absaloma zanany. Jehova akory zato amarony mampahory ahy, maro no mitsangana anohitra ahy, maro no milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehova no ampinga manodidinay, voninahitro sy mpananatra ny lohako. Ny Soamandry no andraisantsika fampahelezana androany hoy izy hoe ny fatroky izay manana n'Andriamanitra ho mpiaro na dehibe aza ny fahavalony. Fatroky izay manana n'Andriamanitra ho mpiaro. Rehefa malala ho antsika tsiraray avy, isika dia olona fahafa. Avero foana ty eo anivon'ny fiangonana izay mba napetraka ny tompo-tandremanay hoe isika dia olona fahafa, satria isika dia olona tsy mitovy amin'ny olona rehetra, ary tsy afaka ny hitovy amin'ny olona rehetra satria isika dia manana an'Andriamanitra. Andriamanitsika ka lasaka nabavy dia milaza mihitsy izy tenany hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Hafahafantsika ho ihany satria sika dia karazana olona apetraka Andriamanitra ho fitaratra ho an'ny manodidina. Rehefa mijery ny fiainantsika ny olona dia ahita zavatra hafa tsy mahazatra azy, ary ny tena mahasamy hafantsika amin'ny hafa rehetra ka lasaka nabavy dia ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fotoany tsarotra, ao Andriamanitra ny tena manavaka ny olona. Aveko androany, ao anatin'ny fotoany tsarotra Andriamanitra ny tena manavaka ny olona. Be dia be ny zavatra rentsika ary fantatritsika amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Voamandry zao ny filohan'ny repoblika dia nilaza hoe 7 isan'ny olona voan'ny coronavirus izay hita ankehitriny. Tsy vikikely zay hoe hita zay, zany hoe akoatran'izay hita misy zany ro tsy hita. Akoatran'ireo vita test dia misy zany ireo mbola tsy vita test, ary somary natahotra ny ankamaroan'ny olona tamin'ny teny izay voalaza nambarana tamin'ny omaly hoe vazaha anankiray tonga teto amin'ny firenena dia nandeha-dehibe ilay vazaha tena gaga rehefa mijery Facebook hoe hitan'ny olona nakaridy tonga lavitra be mihitsy ary nisy olona niaraka taminy dia efa lasa koa ilay vazaha. Raha lasaka nabavy ny zavatra tahaka ireny manontany-tenaka amintsika hoe raha olon'Andriamanitra ve tsika maninontsika tsy narovana? Maninona ilay zavatra no avelany ho avy ety? Maninona no tsy nisakanana? Ravana malala ny tapany voalohany amin'ity tompoteny anio marain'ity dia ilaza aminao hoe manana fomba maro amina lavitrisy Andriamanitra iarovany ny olony. Aveko fandroany, manana fomba maro amina lavitrisy Andriamanitra
iarovany ny olona. Aka ohatra vitsivitsitsika androany azoko antoka hoe vity fotoana ity dia ilaza ianao tompo manana fomba amina akisa lavitra isa ianao iarovana sy ny akoana. Aka ohatra tsotritsika zao ny fomba n'Andriamanitra fiarovana olona. Ndray andro hitondra fanafoanana fandinganana an'izao tontolo zao Andriamanitra tamin'ny alalany safodrano tamin'ny andron'ny Noa. Dia rehefa hitondra ny izy Andriamanitra dia niarovany an'i Noa. Tsy nalaza izy hoe Noa zao ho asiko tafodrano eran-tanàna, ho asiko safodrano eran-tanàna, fa ianareo dia ho apetrako ambony tendrombohitra anankiray na ianao hoe soroka eto ambony tany dia ataoko manidina. Tsy zany lazain'Andriamanitra. Fa inona ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Noa? Noa, andany ianao manamboary ianao samy fiara. Zany hoe ny fomba niarovanaN'Andriamanitra Noa sy ny fianakaviany dia izao. Andriamanitra niteny tamin'ny Noa hoe ianao mandana manamboatra samy fiara, zao ny anaovanao anazy. Fomba fiarovany zany. Tsy hoe le zavatra nataon'Andriamanitra tsy tonga, fa le olony no arovany. Za te hanonona manokana sahady ho antsika rehetra tsy hakanavaka hoe isy fiarovan'Andriamanitra manokana ne ao amin'ny fiainanao sy amin'ny ankonanao. Fa manana fomba amina lavitra isa ho Andriamanitra. Za koa tsy miteny hoe dao tsika samy anamboatra asa anankiray. Hoe dao tsika samy anamboatra ny anazy daholo samy fiara. Fa fomba ray namonjen'Andriamanitra ny Noa zany. Aka fomba faharoa ndray tsika zay fomba nataon'Andriamanitra koa ary mbola tsy naveka taty aoriana. Tadidinao hoe ao amin'ny Exodosy toko faharoa tamin'ny fahaterahan'ny Mosesy. Exodosy toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Zao araka ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy. Dia nananana karaha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hita fa tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nanganany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara. Dia napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anaty zozoro tena moron'elo ny fiara. Ary ny anabaviny mijanona teny lavidavitra teny mba hahita zay atao aminy. Ary nidina ny zanakavavin'ny Farao mba antoka amin'ely. Ary ny ankizivavy nitsangatsangana teny amoron'ely. Ary nahita fiara teo anaty zozoro ny zanakavavin'ny Farao dia naniraka mpamombaviny ray izy ka napaka azy. Ary noskafany dia hita ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany. Dia nanindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty. Dia io kosa ny anabavy tamin'ny zanaky ny Farao andeha akapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va ao akaty aminao mba hitaizany zazaonao. Ahoy ny zanakavavin'ny Farao taminy andeha ary dia lasaka zazavavy ka naka ny reniny zaza. Andininy fasivy ahoy ny zanakavavin'ny Farao taminy ento ny zaza. Jekenao ento ny zaza tia ka tezao fa izao mandomy karamanao dia nentina vehivavy ny zaza ka notezay. Tsy nijaritra eo andiny fafolo. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavavin'ny Farao izy ka tonga zanany. Ary ny anarana nataony hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Fomba fiarovanaN'Andriamanitra faharoa amin'ny fomba mahagaga. Inona ny fomba n'Andriamanitra? Tamin'izany fotoana izany dia nanapa-kevitry Farao hoe vonoina daholo ny zazakely izay voateraka ka lahy-kely. Raha vao lahy-kely tonga dia vonoy. Dia niteraka ny lehilahy anankiray tamin'ny mpianakavin'ny Levy. Teraka zany izy mivady dia lahy-kely le zaza. Dia rehefa mijery le zaza le reniny dia nahita hoe zaza tsara le izy. Dia nataony inona? Nafeniny le zaza. Rehefa tonga 3 volana teo eo le zaza dia nanomboka mitomany mafy le zaza. Nanomboka mitabataba be rehefa mitomany. Dia tsy hitantsony izay atao dia hoy izy hoe ataoko ahoana ty zaza ty? Ahoana ndraiky fomba hiarovako azy? Dia lasa izy naka sambo kely natao tamin'ny zozoro dia nasiany asfalta na hoe goudron zany le sambo kely. Dia nalainy Mosesy dia nataony natoro tao anatin'ny tao. Dia nalefa ny teniny ely teny.
tao amin'le renirano nely zany ohatrany hoe ranonkoba dia nalefa nandeha moramora teny zao zavatra mahagaga anahako be deaibe ny zavatra mahagaga ao anatiny io a fantatrao ve fa raha misy zavatra anankiray malaza momba ny nely dia crocodile ny voayan'ny nily malaza be mihitsy zany hoe crocodile de nily zany goavana tena mamono olona maro fa ny zavatra mahagaga nandeha teny ilay zaza teny ambon'ilay renirano dia mbola tsy nitsahatra treo a tsy mbola nitsahatra treo ilay izy ny zavatra nahagaga koa dia izao rehefa nandeha ilay zaza dia rehefa tany nongetragetra tany ilay zaza tsy nitomany fa rehefa tonga teo amin'ilay toerana fandroany zanakavavy ny farao mahagaga zay eo ilay zavatra nitrangy nataon'Andriamanitra te andro ny zanakavavy ny farao dia nidina tao anaty rano dia nataon'Andriamanitra fanandrify mihitsy hoe dia lay zanakavavy ny farao te andro dia lay fiakazozolo kely mandalo eo dia rehefa hitany zanakavavy ny farao lay izy dia ozy hoe alayvy ny fiakazozolo io dia nalay rehefa nsokafana dia nataony hitany hoe zazakely ny tao dia zao zavatra nahagaga lazay hoe vo hitan'le zaza dia tsy diso hevitra izy fa hoy izy amin'ny andininy fahaenina hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty le zanakavavy ny farao zany mahita hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty fa izao misy teny manokana tao amin'ny andininy fahaenina zay nambara amin'ny ten'Andriamanitra hoe dia namindra fo taminy izy zany hoe Andriamanitra zany mba ho fiarovana ny Mosesy dia namindra fo nametraka famindram-po tao am-pon'ilay zanakavavy ny farao hoe ianao tsy mahazo manao ratsy amin'ity zazy ity ianao fa ianao tiavan'ity zazy ity zay koa hoe fitantanan'Andriamanitra goavana le izy dia rehefa mahitany lay reny dia misy olona miazakazaka avy an-tapiko zokon'ny Mosesy dia miteny aminy hoe toko azafady tianao ve ka dia aka olona hitaizan'io zazy io dia hoe danaka laifa dia lasa lay zazavavy niantso an'izy mama Mosesy any nalay tsy haiko hoe fiarovana ny olony a rehefa tonga ny mamany Mosesy dia izao tsy haiko hoe zavatra nyteneniny ndana Mosesy a ndana andininy fahasivy ahoy ny zanakavavy ny farao taminy ento le zaza tsisy mahazo mikitika tsony iny a fa tezao iny ho ay Mosesy zany hoe le reniny any zany nitaizan'le zaza dia tsy mitsaratra eo arovany iny satria anay iny izy le zanakavavy ny farao ary mbola tsy vitatra eo fa izao za no andoha ny karamanao nefa le zaza zanany vavy goavana ne zany ka lasaka nabavy hoe karamaina hitaizany zanany hoe ianao zany a miteraka ianao a dia karamaina mpanjaka vavy ianao hitaizany zanakao ary tsy mitsaratra eo a fa zanaky ny mpanjaka mihitsy miteny hoe io zazo io tsy azo vonoana tsy azo atao nininina ny olona ho fiaramonina miaka manaiky hoe io zazo io a dia miavaka amin'ny olona rehetra zay zaza raha mitovy tamin'io rera dia maty fa io rera ny velona riavana malala ary tsy mitsaratra eo le izy tsy mitsaratra eo le izy mitoy indray zao andiny fahafolo rehefa lehibe indray le zaza zay koa le fiarovan'Andriamanitra azy sy le fanavahan'Andriamanitra ny olona dia nalaina indray le zaza dia nentina tany amin'ny lapa dia natao iny natao zanaky ny zanakavavy ny farao zany hoe lasa prince le zazy tapoka teo fiarovana-Andriamanitra riavana malala ao amin'ny tompo ho amintsika tsiraray avy mba dinihona le fomba fiarovana-Andriamanitra tsika tsiraray avy amintsika ny hoe fiarovana-Andriamanitra any dia hoe anisan'ny jely manodidina tsika Andriamanitra izy zany ny vavorony no itsofan'ny fahavalo dia herin'ny fahavalo izy zany fomba fiarovana-Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany fa tiako misy fomba fiarovana-Andriamanitra anankiray inona ny ataony mahita fity dia avy eo ny reniny any ny asaina mitaizana azy dia izy mpandringana any ny asainy miaro azy goavana le zany
ry avana malala maro ny fomba fiarovan'andriamanitra ny olona ary za tena mino amin'ny foko rehetra ako fa manana fomba koa andriamanitra hiarovana anao a sy ny ankonanao ary manana fomba andriamanitra hiarovana sy ny ankonako tsy fantatra zay mety ho ampitso ry avana malala tsy fantatra iza ny malala hoe tampokeo ony a dia ho hita ny fanafody hoe teny fitsaboana ary mety hoe rehefa ny ampita-dranomasina mety hoe ahitanizy mety hoe oleto Madagasikara ihany koa iza koa ny mahalala hoe ataon'andriamanitra hoe rehefa amin'ny olo-kafa ny zavatra anankiray dia tsy mandaitra fa rehefa zasy ianao dia mandaitra le izy fiarovan'andriamanitra daholo zany fiarovan'andriamanitra koa ny hoe fanjakana manapa-kevitra hoe tsisy mivoaka ny trano ny atsika manko hoe fanapa-kevitra ny fanjakana zany nao ka lasika nabavy eo manana fomba amina lavitrisy andriamanitra hiarovana asy anao fiarovan'andriamanitra io tahaka ny hoe Mosesy tamin'ny mbola kely 3 volana voalohany nafenina aloha Noa natao inona mba hiarovana azy natao tao anaty samby fiara tsy mivoaka tao ry avana malala manana fomba andriamanitra hiarovana antsika za manonona manokana hoe lay andriamanitra manana fomba nalavitrisy le hiaro anao sy ny ankonanao amin'ny fombany manokana ary midikan'izay hoe amin'ny fombany manokana zay dia izao tsy takatry ny saina zay atao satria zay ho ataony satria andriamanitra izy misy fiarovana faran'izay hozaraiko aminao a ny niarovan'andriamanitra ny Daniely hafa koa zany Daniela dia navelan'andriamanitra na tsy tao amin'ny davaka ny liona raha ohatra hoe afoezitsika lay afatra satria fohy sary tsisa dia kely sary tsisa dia ho tapitra ny fotoana na tsy tao an-davaka ny liona ny Daniela ny olona zay atsipy ao an-davaka ny liona io a ambaran'ny baiboly mihitsy hoe tsy mitotona amin'ny tany akory dia efa rodrodika fa dia zavatra mahagaga na atsipy tao amin'ny-davaka ny liona Daniela dia Daniela ny safosafo liona tahaka ny fisafosafo sakakely dia ny baiboly dia milaza mihitsy hoe andriamanitra nanidy ny vavan'ny liona fomba fiarovana-andriamanitra ihany koa hoe andriamanitra manidy ny vavan'ny liona za zany ka lasika nabavy tsy tia teny be a fa ny zavatra fantatro dia izao anavaka anao sy ny ankonanao andriamanitra raha olony ianao anavaka anao manokana andriamanitra sy ny ankonanao raha olon'andriamanitra ianao tsy fantatro zay ho ataony fa ny zavatra fantatritsika dia izao hiaro antsika izy le fiarovana mety hoe homarina ny hoe tsy avelany atratranyilay antsika ny aretiny ataontsika amen zany satria zany no amen amintsika rehetra iritsika hoe tsy miditra nyvaravarana io ny anaran'ny Jesosy ataoko amen be zany fa zao koa nefa manana fomba koa ny andriamanitra hafa mety hiarovana antsika zay tsy takatry ny saina ny fombany satria ny fombany dia fomban'andriamanitra fa tsy fomban'olombelona ny calcul dia calculan'andriamanitra fa tsy calculan'olombelona ny heriny dia herin'andriamanitra fa tsy herin'olombelona ndray andro nisy tovolahy anankiray zay nety-ny mpiara-miasa tao amin'ny nivon'ny fiangonana taty aminay io tovolahy io dia tongony efa miantona kely ohatr'izao tanao miantona kely ohatr'izao satria misy fery be teo amin'ny tendon d'Achille teo tena fery be dia efa kely sisa miazona le tonga dia miantona ohatr'izao le tongotra dia hoe efa mety hoe fotapahana angamba efa amantaona n'io fery io no narary teo dia hitanao le fery tsy mety maina reny mihitsy netina any dokotera fa tsy mety maina netina any dokotera fa tsy nety maina le izy dia tsy hitany fianakaviana ntsony dia nisy mpino mitondra anazy hoe andao ianao a mba hoentina rifa mba hoentin'ny pastoera bavaka tsy hoe zany mpanasitrana tsindrintsika manokana tokana mpanasitrana dia Jesosy dia inona zavatra nitrany rehefa tonga teo aminay izy dia nivavaka zahay dia nivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fery dia rehefa vita nivavaka dia nandroka ny asa midevo tamin'le fery aho mety tsy mahazatra maro zany fa zay le zavatra nataoko
dia rehefa vita zay dia tsika ketreketra mieritreritra hoe izy tonga dia sitrana ve le olona dia niteneniko le olona dana amin'izay ataovy le traitement anao a dia hitanao le traitement na atao tamin'ny voalohany le tsy nandaitra ihany noverina nanaovana anazy fa tia ny zavatra nagaga une semaine dia maina le fery une semaine dia maina le fery ary ankehitriny efa naniry tanteraka le fery teo amin'le olona efa sitrana tanteraka le olona nefa dia zavatra mitovy taloha ihany nampiasaina tamin'le olona zaka lasika navavy te ilaza amin'izao hoe mety zavatra mitovy ihany nataon'ny olona anankiroa fa izao ianao manana an'Andriamanitra ho ampiny manokana ianao misy fiantraikany manokana eo rehefa ianao manao azy satria ianao le olon'Andriamanitra dia anavaka anao izy etỳ ampamarana na rahalasika navavy te ilaza amintsika tsiraray avy hoe zao ny fotoana ilazantsika hoe tompo olonao ilaza fotsiny tsika tsy teny zavatra be dehibe tsika fa ilaza fotsiny tsika hoe Andriamanitra androany dia te ilaza fotsiny hoe mino anao ary anao zahay ny ankohonako ny fiainako manokana za manontolo dia anao Andriamanitra afaka manao azany vavaka zany ve ianao androany ary niaraka amin'izay vavaka izay dia tsotry ilaza ianao hoe tompo manana fomba amina lavitrisany ianao iarovana tsy takatry ny saiko tsy takatry ny calculako fa ny zavatra fantako dia izao anao zavatra ianao ho an'ny fiainako sy ho an'ny ankohonako vonina ve ianao vavaka tsotra no anasako anao ary ankehitriny lazao hoe Andriamanitra androany misy fotoana tamin'ny fiainako ny salasala tamin'ny zavatra be dehibe any fa androany kosa manolotra ny fiainako rehetra ho anao apetrako ampilatananao ny fiainako manontolo raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ibebahako ny fahotako rehetra ny ibebahako ny tsy finoko fa Andriamanitra Andriamanitra ianao ary Andriamanitra ianao avereny fandroany Andriamanitra Andriamanitra ianao ary Andriamanitra ianao atolotra anao fiainako rehetra aoka ny rahanao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainako ao mivagavagana miditra amin'ny ankonako vagavagana miditra amin'ny fianakaviako manontolo ary ny hoaviko rehetra dia apetrako eo ampelantananao ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra io Andriamanitra ianao Andriamanitra mandrakizay ianao androany Andriamanitra io dia ny olonao rehetra dia miara aminazy hoe olonao zahay ondry fiandrinao zahay manana fomba amina lavitra izy tsy hita isy ianao iarovana ny olonao sy anavahana ny olonao androany Andriamanitra io mivavaka izay ho an'ny tsirara ihany eny tokantrano ary
aoka ny fiarovanao antokatrano tsirairay avy. Manasanao ankehitriny apetrao amin'ny fonao tananao dia avereny zao vavaka tsotro zao. Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ianao ilay Andriamanitra mandrakizay. Raiko ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Olonao ondry fiandrinao raha eo manana fomba amina lavitra isy ianao iarovana ny ankonako. Manana fomba amina lavitra isy ianao iarovana ny fiainako manokana sy ny momba rehetra. Androany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako ny fiainako rehetra eo am-peran-tananao. Vavaka koa zay androany Andriamanitra io ho an'izay marary rehetra na inona rehetra, tsy ny coronavirus ihany fa na inona rehetra ny olona io ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anononanay hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy Kristy no efa fanasitrana sy nanasitranana anay. Manono zay fa fiainanay dia Jehova mpiandry anay, tsy hanan-java mamory zay. Isam-baravarana isan-tokantrano iaina famatsiana manokana avy any an-danitra, iaina fitahiana manokana avy any an-danitra, iaina fanasoavana manokana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Manono zay Andriamanitra io fahalalana sy fahindrena mitondra anay. Torohevitra avy any an-danitra manokana. Raha mamahay mampiasa ny zavatra rehetra ianao hanasoavana anay, ampiasao koa mpitondra anay hanasoavana anay. Ampiasao ny fiainanay hanasoavana ny olona rehetra manodidina anay ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anakinanay ny firenenay, no anakinanay ny fiangonanay, no anakinanay ny aminay manontolo eo am-peran-tananao. Fanahy masonao mangataka anao ankehitriny, nizaniza ny tokantrano fenoy anao izy. Aoka izy fafenoy ny fanahy manokana any tokantrano. Aoka izy dilo iny manokana irotsaka amin'ny tokantrano tsiraray avy, amin'ny kristianina tsiraray avy. Ilay dilo iny fanosorany fanahy, ilay dilo iny fanavahana Andriamanitra ny olona, ilay dilo iny mpifaliana ao tokantrano tsiraray avy. Na iza tokantrano tompo aoka tsy tahotra, na tebiteby, na fanahina no anjaka ao, fa manonona ny dilo iny mpifaliana zay eo amin'ny ankonana tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra Andriamanitra io, misaotra fa manavaka anay ianao. Ary amin'ny fotoana toy izao indrindra Andriamanitra io no angatana fanohanana manokana avy any an-danitra, fanohanana ny aka-pananay, fanohanana ihany koa ny ankonanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Ni filho Bisayanaku, mas se você mandar, manda quiser.
miavana malala itiam-pamaranana zao fanjaran'izao dia teanao afatra manokana ny afatra zay hoesako dia afatra anankitelo. Voalohany dia afatra tsotra hoe andaontsika tsiraray avy anaraka zay toromarika omeny mpitondra antsika satria mahasoa antsika izany. Tsy dia mivoakantsika fa tena tsara tena mihiboka satria fomba fiarovan'Andriamanitra zany. Tsy hoe rehefa mifanaraka amin'ny fisainana dia man'ny olo hoe rehefa fisainan'olombelona zany nao akalasaka navavy eo. Anisan'ny fomba fiarovan'Andriamanitra ny olony izany. Dia anarakitsika ny fitarihan'ny mpitarika antsika tsiraray avy zay anasa tanana, manasanao koa zay mba hoe inana vitamine C ikarakara ny momba fiainanao manokana ary ihany koa ikarakara ny ara-panahinao manokana amina fiainam-bavaka fa Andriamanitra dia manavaka ny olona. Ny afatra faharoa zay famizaraiko indray dia izao hoe fotoana zao iarahanao amin'ny ankonanao dia amina kristianina antsika dia voadidin'i Jehova ao amin'ny tokantramonao ny fitahian'Andriamanitra. Baiboly milaza hoe tsara raha mpirahalany mifankatia. Dikan'izany dia rehefa misy fifankatiavanao amin'ny fianakavianao dia isy diloilo ara-panahy manokana sy diloilo mpitahiana manokana ho arotsaka Andriamanitra ao anatin'ny ankonanao. Ifonako alasaka navavy. Raha ohatra ka ataonao tsinotsinona ny ankonanao, raha ohatra ka misy fankahalana ao anatin'ny ankonanao dia ifonako aminao fa ny fitahian'Andriamanitra tsy handeha ho any amin'ny ankonanao. Tsy makany satria mahita atmosfera hafa izy ao anatin'ny tranonao dia hiala izy hoe ohatrany tsy mety, fa mba hisotomantsika zay zavatra tsara avy amin'Andriamanitra dia ao ataontsika tsara ny ankonantsika. Farany ho antsika tsiraray avy satria mbola anatin'ny fotoam-bavaka tsika. Dia ilaza zao zavatra hoe maro avy amina fiangonana maro samihafa tsika ankehitriny manaraka n'ity fandarana ity. Ny tiako ampahirezana antsika tsiraray avy dia mifamatora amin'Andriamanitra. Isika dia olon'Andriamanitra ary manentana anao ako hoe ny fanatitra ao dia alefaso any amin'ny pasteranao. Averiko ny lohany. Ny fanatitra ao sy ny fanomezana tokony ataonao dia alefaso any amin'ny mpitandrina anao. Aseho amin'Andriamanitra hoe ao anatin'ny fotoana tahaka izao vao maika aseho hoe izaho ilay mpananja anao, izaho ilay mpanao fanatitra, izaho ilay olona tsy miala aminao. Aveko ihany hoe alefaso any amin'ny pasteranao. Dia izy raha ohatra ka zany ka hoe tsy mpino fiangonana finoana ianao dia tsy alefanao aty amiko fa alefaso any amin'ny pasteranao. Fa be dia be ny zavatra mety ho ilainy an'iny fandaniana iny satria be dia be mety miantso olona izy, mety manao crédit mba ahafahana mitony amina ohatr'izao, mety mandoha zavatra be dia be izy ao anatin'ny fotoana toy izao dia ny fotoana toy izao ny ilainao tena manohana ny fiangonanao ary ihany koa maneho eo anatrehan'Andriamanitra fa olon'Andriamanitra ianao. Dia aveka eo zany alefaso any amin'ny pasteranao. Ary izaho manentana antsika hoe amin'ny valan'andro zao tsy dia tsara loatra mikirakira vola, fa raha azonao atao ataovy mobile monnaie ilay izy mba ahasoa ny tsiraray avy amin'izay tsy dia famindramindra vola loatra ny olona rehetra. Dia zay ny afatra apetrako amintsika tsiraray avy zany zay afatra telo zay manaiky ny mpitondra dia ataovy izay mahasambatra ny ao an-trano ary farany azadino ny manome fanomezanao manokana ho an'ny pasteranao, ho an'ny fiangonanao. Raha lesy lahatra tsy resy lahatra moa ianao dia tsika tsiraray avy mila mandeha amin'ny fandresen-dahatra tsika fa raha fandresen-dahatra manokana dia izao ny fotoana toy izao indrindra no tena anohananao ny fiangonanao sy ny asan'Andriamanitra zay ataonareo mianakavy. Dia hotahian'Andriamanitra ny tsika tsiraray avy amarana ny fotoantsika ankehitriny arovy ao tompo arovy tsy hovery zay anjarana. Arovy ao tompo arovy ao tompo
itahnao le Jehovah ka iaro anao, ampamilapiratra ny tavany aminao le Jehovah ka mila fo aminao, anandratra ny tavany aminao le Jehovah ka nomeanao fiadanana. Rainay zay ny an-danitra, foana sy ny anenaka aminao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, dia miatataka ny an-danitra. Melan'izay anasaza aminay, amanona ilokay, amanona izay miloka taminay, ary izay mitondra ny amin'ny fangatana, famanafana ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tenandriamanitra tompoko, elo matompoko.